Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo nanomezanao anay an'ity herinandro madiva hifarana ity. Misaotra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Vokatry ny fitiavanao izany. Dia ny anaranao Tompo, ankalazaina ary miamboninahitra. Mamindrafo aminay hatrany Tompo amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao. Ary mangataka amin'ny fanahinao masina izay tari-dalana anay, anamasina anay, ary tonga anay iaina sy velona amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Omaly alakamisy isika dia niresaka mikasika ny hoe ny tany na izao tontolo izao le monde dia vaozon'Andriamanitra ary manahitra ny olombelona miavao izy mba tsy hanimba ny tany intsony. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra mikasika ny fanavaozana isika. Koa dia hoy ny Tompo indray ary amintsika amin'ity an'ity hoe mila ihany indray koa izy manavao an'ilay izao tontolo izao univers fa tsy ilay izao tontolo izao le monde fotsiny ihany koa. Inona no mahatonga an'izany? Tsy hiresaka ny apokalipsy tonga faha 1:20 aho fa efa mofinaina navoaka ny sekoly alahady FJKM izany ny sabotsy 5 oktobra teo, fa andeha hanaraka ny teny faminaniana ao amin'ny testameta taloha isika. Raha hiresaka ny amin'izany fanavaozan'ny Tompo ny izao tontolo izao univers izany. Ao amin'ny Isaia 10:20, 17 sy ny 20, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby eo an-tsaina akory aza. Fa mifaliana kosa sy miravoravo mandrakizay, satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olony ho firavoravona. Amen. Ny Isaia 5:20 ny 17 ka hatramin'ny 20 dia nomena ny lohateny hoe ny fahariana vaovao. Anao univers vaovao Andriamanitra satria simba izy. Ny Isaia 4:20, 19 sy ny 20 dia nilaza toy izao: rava dia rava ny tany, mitresaka dia mitresaka ny tany, miorooro dia miorooro ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ny tany, ka mitsingevaheva tahaka ny fandriana miantona, ary mitambesatra aminy ny fahadisoany, dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Ry havana, mario tsara ilay eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 20 teo manao hoe mitambesatra aminy ny fahadisoany. Vokatry ny tsy fiheverana na mety adalàna mihitsy aza ataon'ny olombelona dia simba izao tontolo izao, ary misy fiantraikany eo amin'ity tany honenantsika ity izany. Mbola eto aloha isika ny monina, na dia efa misy aza ny fikarohana mikasika ny mety fahafahana mipetraka na tsia any amin'ny planeta hafa. Ota ny fanimbana ny univers amin'ny alalan'ireny setroka avoakan'ny orinasa lehibe ireny ohatra. Vokany mikorotana ny toetrandro, rehefa maina dia tena maina, ary rehefa fahavaratra dia oram-be miteraka tondra-drano. Etsy andanin'izany miha-matanjaka isan-taona ny rivo-doza, ary mikorotana ny taom-pambolena satria tsy tonga ara-potoana intsony koa ny orana any amin'ny faritra maro. Maninona no misy ny fanavaozana? Satria mbola tian'Andriamanitra ny zavatra nohariany, ary indrindra isika olombelona izay mpiara-miasa aminy ao anatin'izany rehefa miavao ry havako. Aminy dia izao: rehefa miverina amin'ny Jesoa sy ny fahamasinany ny olona, rehefa miala amin'ny fitiavan-tena sy tsy mitsinjo ny apitra, dia efa manomboka amin'ny fanavaozana. Ka dia mahireza ry havana fa mahary lanitra vaovao
sy tany vaovao ny tompo, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha. Amen. Vavaka isika. Mamondrafo aminay tompo, amin'izay mety ho fitiavan-tena, amin'izay mety ho tsy fitsinjovana ny ho avy, ny ho avin'ny taranaka sy ny ho avin'izao tontolo izao, ka dia miezaka mihitsy hitrandraka izay mety ho trandrahana rehetra na dia hanimba an'izao tontolo izao univers nataonao azy. Mamondrafo tompo ary aoka hiasa aminay ny fanahinao masina mba tonga anay hiavao ka ho mpiara-miasa aminao ao anatin'izao fanavaozana izao. Amen. Ho aminareo hatrany ry havana ny fiadanan'i Jesoa. Amen.